Tsy nasiany teny kosa nandrisy ny Patrickrajoelina ny antony tsy nahazahoan'ny mpanao gazety malagasy valan-dresaka mivantana niaraka tamin'ireo filoroan-tonta nandrisy ny fitsidihana ara-panjakana. Momba ireo nosy malagasy, raha nanontanian'ny mpanao gazety ny ministra Rajoelina momba ilay filazany Emmanuel Macron fa Fiaraha-Mitantana dia tsy namaly mazava ny tenany na manaiky izany ny fitondrana malagasy na tsy. Nambarany fa ny voamera iombonan'ny firenena roa tonta no rafitra ofisialy ka any no hitakina ireo nosy ireo. Araka izany, raha efa mazava ny any frantsay ny tiana tongavana amin'ireo nosy ireo, mijanona ho manjavozavo hatrany ny diplomasia sy ny hevitry ny fitondrana Rajoelina mandrakandroany. Rajoelina constant fanohanana Madagascar ananana fahavitantena ara-tsakafo no hitantaratra tao anatin'ny lahateny nataon'ny filoha frantsay izay midika fa mbola miendrika fampisehoana fanjanahana fa tsy mamerina ny Iles Eparses no tanjona. Tsy ampafantatra ireo velarany fahan-dranomasina voakasiky ny nosy manodidina ihany koa ny filoha frantsay raha ny zavatra tsapako hoetrany constant Rajoelina ary tsy mampafantatra ireo arena misy ao. Discours colonisateur zany hoe vavan'ny mpanjanatany nentin'ny Macron. Vavan'ny mpanjanatany le jerere tuiky nohaniny ara-tsy ananany fa ataony inona zay tany ary. Zay daholo nataon'ny mpanjanatany eraky ty rehetrarehetra ty. Mahita harena eo amin'le tany izy, mahita matière première sy ny sisa, babony le tany. Ary mahavavan'ny mpanjanatany azy dia zao ny tsy lazainy a. Ny velaran'ny faridranomasina entin'ireo nosy ireo a mitovy velarana Madagascar. Zany mbola lehibe lavitra noho i Frantsa. Faridranomasina fotsiny tsy ny arena ao ambaniny. Zavatra amina miliara baril raha ny solika ambanin'ny tany ao ambanin'ireo. Fa tsy zay ny latsalatsainao hoe ny vary ara hinanam-bary atao fa aza mitodika amin'izay Iles Eparses zany. Zany a vavana mpanjanatany zany. Mikasa amadika ilay voamera iraisan'ny la Frantsa sy Madagascar ifampidinika mahakasika ny Iles Eparses ny 30 volana Jona izao any Paris ny filoha frantsay raha nilaza fa solution cette commission hoy ny filoha frantsay. Mbola nilaza ihany koa ny filoha frantsay fa ao anatin'ny Fiaraha-Mitantana no tanjona ka midika zany fa voamera ity no tadiavina ivadika ho voamera Fiaraha-Mitantana ireo nosy manodidina ireo hoetrany constant Rajoelina. Azo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anefa ny manendry tompona ndraiky mpanjakana isana ireto Iles Eparses ireto ary fametrahana anarana malagasy manokana iantsona azy ireo. Mamono makaiza marina inona lay foto-kevitra fomba fijery nylay fitondram-panjakana satria ny an'ny frantsay zany ny an'ny Emmanuel Macron mazava fa ny fikasany sy ny faniriny ao anatin'ity resaka Iles Eparses ity dia ilay Fiaraha-Mitantana no hirosona sy angatany eo anatrehan'izay na isy ary ny fiaonana amin'ny 17 volana Jona 2024 dia izay zany no entin'ireo délégation frantsay eo anatin'izay ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hitantanana sy Fiaraha-Mitantana azy ity iarovana n'ity nosy malagasy ity ao anatin'izay dia nanontaniana ny ministra Rajoelina tao anatin'izay ny amin'ny hoe ahoana zany ny anareo fitondram-panjakana malagasy, ahoana ny fomba fijeritsika malagasy satria ianareo aloha zao ny eo dia ianareo zany no mitondra an'izay teny malagasy zay nandrasana ny valiteny mahitsy ny amin'ny hoe valikafatra raha ny teny frantsay ny amin'ny hoe Fiaraha-Mitantana nandrasana tamin'ny ministra Rajoelina ka faravavitafika ny amin'ny hoe filazana ny amin'ny hoe nosy malagasy io any malagasy io ary izay no entintsika edivantsika any amin'izay 17 volana Jona izay fa tsy zay aloha ny zavatra nisy fa ny safelifelika beny any asa inona ilay tena antony inona ilay sakana eo anatrehan'izay tsy fahasahina mijoro sy miteny milaza mahitsy izay ny aty amin'ny fanoherana aloha raha ny tsikaritra hatramin'ny fiafaran'ny herinandro iny toy omaly dia saika inona moa zany voaka tamin'ny fanginany ve sa inona ny azo ilazantsika azy dia nanihevitra mahitsy sy mazava ny amin'ny hoe nosy malagasy ireo any malagasy ireo ka ny firosona amin'ny famerenana izay no tokony ho tanterana zany
Iza zany le itenenana an'izay iza hoe nosy malagasy reo iza le itenenana an'izay tsika malagasy masy malala an'izay raha tsy malagasy zany amin'ny ankapobeny eo malala an'izay fa nandalo teto le olona tokony nitenenana an'le izy tsy nitenina ny mpanohatra tsy nitenina ny mpitantana eo mantsy le tenenke arebirebenareo fotsiny ve zay vahoaka malagasy maninona raha tamin'ny tonga teto le olona afaka nitenange zany ny rehetrarehetra na ny mpanohatra na ny mpitantana samy afaka nany hevitra dao le avereno ny nosinay le olona zany laza tsy nanontaniana mantsy reveo raha ny tena marina de ingay Emmanuel Macron no nyteny hoe am fahatelopolo ny volana jono mangina akimbony vava afodio va ohatran'izay mantsy fahazoko izy mangina afodio ny vava fa anytsika miresaka ary teto Madagascar io raha tsy diso io fiainana amin'ny fahatelopolo ny volana jono Paris no ananjay mialatsiny fa ohatrany hoe aingidiso any arivo ihany le izy fa zao ve zay vo ndeha menimena sy ampiantsy mpanao gazety fa maninona raha le olona tamin'izy teto ny resahana an'izany amiko ohatra fandrebirebena saim-bahoaka ihany le zavatra ohatrotry le tsy hoe ratsy akory le izy mialatsiny tsy hiteny mihitsy akory hoe ratsy le filazana an'izay fampatsihivana ohatrany fampatsihivana rehetrarehetra fa isan'androandro misy politika manokana ve zany zao na tsika fampitana manokana ataony reto le mpitantana reto azo atao ve zany miresaka an'io izy tsy haiko isan'andro na tsy haiko isam-bolana misy paika manokana ve iresahana an'io mba horeny zao tontolo zao fa tena manao ny aitsio zavatra mpitantana ho an'ny fikarakarana an'izay ohatra tsy haiko fa io moa zany de tsika samy mianakavy etandro le manjona anaty koveta ihany ve sa milazany mitoriny efa fantatry ny olona ihany zavatra efa fantatry ny olona ihany angeno de ho tenenao am'zany hoe atsika malagasy mitondra inona ho atsika malagasy ny filazana sy famerenana an'izay ny ao anatin'izay ihany koa ny fanontaniana mipetraka sy ny fahiraha-malala moa lay fomba fiteny hoe misy miaino amin'ity fomba fitantarana ny firenena ity io ihany koa raha nita mpanao gazety teto atoerana fa ny mpanao gazety avy any ivelany ihany koa nizaka naka ny feon'ireo mpanohitra zany tao anatin'izay teo ampiandasana ny an'ny fanjakana fa raha ny hainao manjery vahiny toy ny RFI zao de zay nanafisafy zay ihany koa ny teo anivon'ny fitondram-panjakana hoarahantsika vetivety aloha ity fanadihadiana makasika ny Iles Eparses ity ny amin'ny hoe inona marina sy ahoana marina ny toe-javatra misy ny resaka enjeu ny odidina misy lokanady ao anatin'izay Iles Eparses izay mpanao gazety frantsay teratany frantsay nanao ny fikeroana sy ny angom-baovao rehetra tao anatin'izay ary nezahantsika nijery ny amin'ny hoe inona sy ahoana marina ary hoentitsika io rehefa avy eo ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana sy ahoana ary no manodidina an'izay Iles Eparses na ny nosy malagasy izay asa efa vonona hoe afatra marsial izay horonampeo izay de hoarahantsika aloha izay de ao anatin'izay tsika no Hanaiky ny adefitra. Sy anome mora foana ireo nosy malagasy na ireo Iles Eparses ho an'i Madagascar zany la Frantsa hoy ny mpahay tantara sady mpahay politika vahiny iray ary efa ny vahiny tamina fandaharana iray tao Frantsa tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny 1970 rehefa nahazo fahaleovantena i Madagascar dia efa tokony ho tafaverina tamin'ny Madagascar ireo nosy ireo ary nisy fahavononana ho amin'izany gouvernemanta frantsay raha ny fanazavany akanefa notazon'ny Frantsa ho territoire français ihany ireo nosy ireo hatreto tadodomindoza amin'ny fahaverezana toerana samihafa la Frantsa raha merina ireo nosy ireo. Ces terres qui appartiennent à l'État français font de la France deuxième puissance maritime. Autrement, Namilan France, annan fahefanandranomasina faharoa maneran-tany, deuxième puissance maritime, ireo tany any fanjakana France. Eo koa ny tantaran'ireo Iles Eparses hatramin'izay. Ny Iles Eparses izay manome ny firenena frantsay fahefana anitatra sy hifeny zone économique exclusive midadasika eo amin'ny ranomasimbe indianina. Ireo zone économique exclusive ireo manome zo manokana amin'ny arena voajanahary sy arena an-dranomasina toy solika, minere sy ny maro hafa. Nahafahany ihany koa mampiroborobo ny raharambaritra ao atoerana. Nalain'ny frantsay ireo nosy ireo tamin'ny fotoana nanjanahany any Madagascar fa tsy misy atony tokony hanohizan'izany
intsony satria tsy any Frantsa ny Iles Eparses fa any Madagascar. Mais ce n'est pas à la France. Il n'y a pas de raison que la France continue à avoir ces îles qui appartiennent effectivement à Madagascar. Ankoatr'izay, fiarovana stratéjika ho an'ny Frantsa amin'ny ranomasimbe indiana ireo Iles Eparses ka antony ihany koa tsy hanomezan'ny gouvernemanta frantsay mora foana ireo nosy ireo an'ny Madagascar. Raha ny fanazavana ity mpahay-tantara sy politika vahiny ity hatrany toerana fanaraha-maso fiarovana ny fifamoivoizana ara-barotra no ilan'ny la Frantsa ireo nosy ireo. Miezaka manohy ny fanararaotany ny fanjanahana ny Madagascar tamin'izany la Frantsa ankilany. Misy ny firenena hafa manohana ny Madagascar ka mienjana ny tady raha ny fanazavana hatrany. Nilaza anohana ny Madagascar amin'ny resaka coopération militaire sy économique Russie manoloana izao zava-misy eo amin'ny la Frantsa sy Madagascar izao. Mampanay mafy ny Frantsa zany satria miezaka miditra indray amin'ny faritra ranomasimbe indiana amin'ny alalan'io fifanarana indray Russie izay efa nisan'ireo mpandray anjara tamin'izany. Manova ny fifandanjana amin'ny ady diplomatika amin'ny Frantsay ny fifanarana vaovao amin'ny Rosianina. Izany hoe misy firenena hafa mandrisika sy manohana ny Madagascar amin'ny fitakiana ireo Iles Eparses izay tsy noeritreretin'ny filoha Frantsay tamin'ny fotoana nanomboany ilay resaka commission mixte. Noho izany, miezaka manao tsindry ara-politika ny Madagascar i Frantsa amin'ny resaka Iles Eparses satria matahotra sao mampiasa firenena hafa nohatra azy Madagascar ho hiatra ny mpahay-tantara sy politika. Afandrika ara-politika araka izany ilay commission mixte na ilay dinika faharoa ny komisiona ny 3 jona izao raha ny fanazavany hatrany. Oui, mais il y a des commissions sans fin, comme il y a une commission encore pour Haïti, je veux dire, on sait tout. Eny, misy commission tsy misy fiafarany, ohatran'ilay commission ho an'ny Haïti, efa fantatsika rehetra. Mamoaka daholo ny gazety sy ny hafa fa izy ny fampiresahana, fa raha ny tena izy hitondra inona intsony izany commission izany raha efa fantatra fa tsy hitondra fandrosoana, tsy hanova ny zava-misy. Fiantsika politika ivelany, teaneo amin'ny maso veresapirenena fa miezaka mitady vahaolana mpilaminana izy. Mampitarazoka sy manetsika fotsiny raha ramba isy resaka. Fanandratana ny politika d'apparence no ataon'ny Frantsa amin'ny fifikirany amin'ireo Iles Eparses ireo. I Frantsa izay efa very amin'ny fifananana lehibe ao amin'ny ranomasimbe indiana. Tsy Frantsa irery intsony ankehitriny no mifeny ny fifanakalozana sy ny politika ara-toe-karena ao amin'ny ranomasimbe indiana. Efa misy ny fandrosoan'ny firenena lehibe hafa toa ny Chine, Inde, États-Unis. Iarovany amin'ny mety sy nietsika fanafiana ny ranomasina na iantrihan'ny krizy ara-pitaterana maneran-tany ireo Iles Eparses ka tsy hitondra inona io commission io fa hanemorana ny zava-misy tsy misy ambarakoatr'izay. Ce serait pour reculer l'échéance. C'est pour reculer l'échéance. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus? Raha ny zava-misy tsy ampafamezaka mialanenina na ny andanina ny ankilany amin'ny fifampiresahana sy fifandaminana izay efa fantatra fa tsy izy vokany ho an'ny Madagascar. Tena hitako marina ve i Andry Rajoelina sa fisehosehoana ny betsaka. Tsy mbola nahenompo eo hatreto i Andry Rajoelina manoloana ilay fanohen-kevitry ny filoha Frantsay. Nilaza fa tsy tokony ho fototry ny tsy fitovian-kevitra ireo nosy Malagasy ireo ho an'ny Madagascar sy la Frantsa fa fiaraha-mitantana mpahamendrehana no tokony atao. Andrasana araka izany izay mety ho vokatra ilay fivoriana amin'ny 3 jona ho avy izao raha ho tanteraka ihany koa hoy ny mpanara-baovao satria samarisarisa mety hampihempotra azy io na ny filoha Frantsay na ny filoha. Ahoana ny fandehany? Ahoana ny fandehany? Trany tsiaro rasoa velona anao an'izay angom-baovao izay mazava raha izay ny azo ilazana azy ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny fomba fijery ohatry ny ahoana ny mahazava-dehibe ny lokanady ao anatin'izany Iles Eparses izany sarotra ny fahazahoana ao anatin'izay rehetra izay fa eo zany tsika dia any amin'ilay fitondram-panjakana malagasy zany ny baolina ao anatin'izao satria mazava ary teratany Frantsay mpahay-tantara mahay ny hay politika izany raha matona ny hevitra tao amin'ny fahitalavitra vahiny zany tao anatin'izay ary mazava zay fomba fijery olona nge manaiky ary ny olona mitsotra hoe anareo io fa tabotona fotsiny botona izy zany zao io olo dia aninonareo hoe misy mardre refesin'ny olona ny tanjatsika tsika aloha zany raha ny zava-misy raha ny tanjaka tsy resaka tanjaka inona be dehibe tsy resaka miaramila tsy resaka ninina aloha zany fataoko hoe raha ny tanjaka na ny fahavitantena tsika aza de efa anisany mardrefy raha tsy mahavita tena tsika tsy afaka niady an'io mihitsy nao vinanao vina le fiandrianam-pirenena ihany koa fiandrianam-pirenena jereo nge ohatrany eto amintsika raha antanina nge zao ny Frantsay antanina amin'ny fomba mahitsy izy raha aniza reo nosy reo izy nge mety anaiky oi a Madagascar io fa zay aloha no mitrandraka mety ohatrany zay nge nantanina nge teto filoham-pirenentsika ianao ve manana an'le 20 centimetatra inona valiny izy ngananda vinana ataotsika ay ve de ohatrany zay ihany rehefa antaninana ny Frantsay am'izao hoe anizy nosy io
any malagasy io ay eny ary fa tsy misy mihitsy antoka milaza raha ny be deabe nge ny mpanjono hoe zay efa nanao nisy fotoana nisy fanadidina makasika an'izay hoe rehefa mandalo amin'le faritra masina amin'ireo nosy miparika reo na Iles Eparses reo de na ary vao misy tranga voatsika mihitsy momba an'izay hoarahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao anio arivo zay fa misy trangana fisamborana sy fitarainana ireo mpanjono mihitsy ao anatin'izay voatsela hoarahantsika rarivo zay de zay le mahatongana amin'ny teny enao zany eo an-taninao de samboron'olona ireo de ao atokotaninao e de misy olona mibodo eo atokotaninao zay tsy hiala eto anareo ty tany ty anareo ty tany ty fa zay tsy hiala eto de ao trandrahana daholo aloha izy azo trandrahana rehetrarehetra eto fa de miala tsiny tsy falinareo arabasoa tsy falinareo de zay zany koinina ary le politika etsika eo mantsy le mila manomboka aloha isika samy isika naindray isika samy isika malagasy ihany no lasa olana hoan'ny fitakinany zavatra io farafaratsany rehefa tsy vitan'ny mpitantana naneo hevitra na ninona rangarana prisia nareo telelazana fampanohatra aneo hevitra makasika zay tsy afaka manao fakobonareo ihany fa tenanay frantsay de le finoany efa frantsay de teranga tena ataovy le izy tonga de modim-bava gasy mody miady eto tsika na koa ny zavatra mety izy zany eo anatin'izay ny amin'ny hoe mety frantsa sy ny fitondrana no miaraka ao ihany eo anatiny de contre-ny am'izay zany aty ka tsika za zany mpitantana zao tena zay misy namanona sany hoe rehefa tsy vitan'ny mpitantana le izy ka tena manana bonne volonté manana finiavana marina le mpitantana eo tsy vitanareo ny teny alizy mivatana mifanitrikitrika mazava teo eny ambonina zany mbola latabatra na prisia ny mpanohatra mba manaova banderolina de asia ohatrany zazaitra manina raha nanao mody miady teto tsika mody miavana mody miavana no terena ny mpanohatra tsy hiteny raha tokony miteny no moment afaka natao tsara mihitsy ny filazana hoe azo natao mihitsy ny amin'ny hoe za Andry Rajoelina zary zala hainareo fa manana le 20 cm karaha zany tenan'io misy lalànany aminayna frantsa manenjika ny ohatra'izao fa andao ianareo mpanohatra ianareo zay malagasy ianareo zay avaram-pianarana ianareo zay na tsy nareo malagasy mitenena malagasy mitenena fa zao fotsiny rehefa mandalo hoe manuel akanao aza tapahana ny lalana fa sous banderole azo natao zany satria arak'izay teny zay hoe rehefa mody miavana ihany ao anatin'izay na rehefa itsitako inona zany lay hery sy tanjaka lay fanjakana efa voapirofo mantsy izy androany isy Iratolo-Janahary ny am'izay tsy fahasahina amin'ny teny zay ny amin'ny hoe any malagasy reo indroa taona ny ministry ndrarahambahiny zay nendrasana indroa taona ihany koa ny filoha raha ohatra nakany tamin'ny herinandro hatramin'ny anio fotsiny sika nisy occasion anankiroa na afahan'ny filoha ny teny na afahan'ny ministra ny teny na maly an'izay zavatra zay fa tsy sa zany ary arak'ilay fanadihadiana teo de mampiseho ny tanjany frantsa ilay ohatra misy le fomba fiteny zay misy manao zipo zay ny zavatra misy ao anatin'izay de eo zany sika ny amin'ny hoe mafy ny ady ary atraiza aiza lay azony damosina aiza lay satria ho avy indray zao 3 jona io mialohan'io ny fagnanamariana ny 9 jona ao anatin'izay fetin'ny fahaleovatena izy nge maohatra malasa sany ohatry misy takalopatsa vidim-pinana zany ambadimbadika ile izy hoe zay tsy fantatra mihitsy zany io zany rehefa mijery jereo fa ny olona indray no masama mamaky batsilana an'le izy raha reny zao tokony hiarony fanala zany tena nitsoro mihitsy zay niraisiny ohatra ihany koa ny kahany Haïti hoe io nge resahana foana ny Haïti hoe zao fa le commissionna tena zay mihitsy raha zay hoe efa misy ny dinika iaraha manao momba an'io araka le tongokalindray de efa taony famitorana ka lasa ohatra ny tsy kombakomba zany le izy indraindray zavatra mitranka le commission mixte izay resahana io indraindray lasa fitaovana fotsiny anaro-tsaronana nylay mbola finonona ao ambadika satria mbola nonono daholo angery mandrapa vitany zay fifampiresana zany raha ny tokony ho isika malagasy mantsy ny tokony tompo-teny farany hoe zao nanaovana an'le izy sady ny zavatra misy ihany koa hatreto tsisy miteny mihitsy hoe koa hoe le fivoriany commission hoe fahatelo ny farany na faefatra io mety itoy amin'ny hoe fivoriana fahazato mbola eto ihany tsika tany karakaina nefa raha io satria tsisy fetrany le fivoriany commission mety misy fahatelo faefatra hatramin'ny fivoriana fahazato mbola eto ihany tsika raha misy fampitehana aza dinona fa manakaiky ny faridranomasy Madagasikara ao anatin'ny faridranomasy Madagasikara moa raha ny tena marina zareo zay mahatonga le hoe atsika le izy fa ny fahampotehana hoan'ny zay resaka zany tsika zao fandraisika kely alohan'ny idirantsika anaty faingo fandraisika kely amin'ny resaka bastuliara ohatra zany raha misy zany mety ho fahampotehana ateraky ny fitrandrana ataon'ny frantsay ao amin'ireo nosy reo
isy fiatraikany amin'ny fahampotehana amin'ny ranomasina eto Madagasikara isika zay nosy ny arenan-dranomasina arenan-dranomasina zany potika no mety misy fahampotehana fiatraika lay fitrandrahana atao ao satria fatatsika fa be dia be nge trandrahana frantsay ao gazy inona pétrole ina amiko le izy ranony fomba fijeriko na izany fotsiny raha tokony hasarotiny atsika na janona zany hoe alors nga de efa ho anazy eo zareo fa tokony ho sarotiny tsika manoloana ny hoe mety ho fahampotehana hoako n'ilay fahampotehana amin'ny hoavin'ny tanàna tena tokony tia tena antopijy io zao zany io ny hery anankiray sy endrika anankiray anehoana an'le hoe fitiavan-tanindrazana lay tena fitiavan-tanindrazana ao anatin'izay fa nareo aza manao zipo kopaka sasana azonareo atao ny miditra ny amin'ny antso mivantana ary am'izao rehefa iantso de averisika ny toromarika zany re mpiainao ajaina sy mahateo ty mafinaritra indrindra eto amin'ny leonan'ny fandehany de zao ataontsika mpitiavana be le vonoy ny onjapeo rehefa hiditra ianao de ao amin'ny telefônina miaino 038 14 882 24 aotra telo valo ray efatra valo valo roa efatra na ny 032 12 888 19 aotra telo roa ray roa alors tsika fatra marsial efa misy ny antso vonona salama tompoko iza dia avy aiza salama Carlos avy aty Tiliara ndao Carlos atatarao mikasika ny président ny filoha am'le nositsika ya le nositsika zany laha ty tena mariny fa vitanozy resaka ambony latabatra raha io zao amin'ny président Maniel fe tsika zany mody any président Fany mody tsy miteny zany satria raha fa vita am'izy resaky fa tsy verina amitsika mihitsy le nosy zany laha ataoko tsy mandeha lambo président Rajoelina avao faharoany iseko resaky farany mikasika ny base Tiliara manimo ano Rajoelina tsy mamiseho amin'ny télé mivola mikasika ny base Tiliara io teto nilatsaky filoha iny tsy nisery resaky hoe tsy alefako fa raha io fanitsaotsahoa le base Tiliara tamin'ny faela be fe tsy nisendrozy resaky depuis zao avy amizay nikoronta heniky zao fa hiboaka hoe base Tiliara zao zay miresaky avao hoe fa rozy nandeha ta ankily valo amin'ny faritsy kily malinika any io misy olo ala io fe lafa nahitaky olo reo nietaky aby fa miemby ny position rozy mampitanjy Filamena avao fa olo tapaka moa zay antso izay vakitsika ny SMS eo ampiandrasana ny antso rehefa minantso nareo tapitra zao zay tena zao de efa misy antso eko ahory iafatra marsial efa misy ny antso tafiditra de ahoana ny fandehana efa tafiditra ianao iza de avy aiza iza de avy aiza le miditra tsy efa mazava ve le iny ty le resaky valandresaky nataon'ny ministry-ny raharamba iny nitsika tsy miova ny hevitry Madagascar restitution averina amitsika ny nosy manodidina de ino ary mbola tsy mazava am'izany zanga ianao zao nandrasana nazava iza de avy aiza ianao de azavao tsara re ndao ary azavao e iza de avy aiza ianao ahoana hoe iza de avy aiza hoa ianao e zay efa nantaniko tany amboaloha fa ianao moa tsy nanalizy fa iza de avy aiza de azavao tsara ary fa mena fotoana ianao nazavan'izay malagasy avety Madagascar ihany fa avy aiza moa ary nareo rehefa miombokevitra am'le fitantanana de tsy mahasa miteny zay rehefa da aloha ngambany mba milaza anarana ihany tsika e aza manao adany kanosa hoe gasy avety Madagascar kena fa gasy ary mifampiresaka angetsika e zay le resahana eto omena sehatra ny rehetrarehetra magaga rehefa le miombokevitra am'le mpitantana de tsy mahasa miteny hoe ianina avy aty ananina zay le fanaratsika eto resaho iza avy aiza ilay miresaka satria ilaitsika le mba fakafantatra ohatran'izay ny hevitra mety sy mitovy fa tsy atao sakana zany akory efa nresana teto maly hoe nde hiteraka be isika nde iady ny hevitra foana ny resahantsika eto raisiny tsika na tsy manaraka roatra ka misy namana io de hoana ny fandehana salama tompoko Ambotronanjaka ihany iza le avy any Ambotronanjaka matamoroto sa iza reny iza le anaranao avy any Ambotronanjaka de hoana fandehany de le olona iza le anaranao avy any Ambotronanjaka Madame José avy aty Ambotronanjaka ndao Madame José le olona teo mamy fa manao ratsy fa mety miara mitsikombakomba am'le miarana ndray avance tamin'ny Rajoelina angambany ianao ve raha ohatra ianao eto amin'ny taninao ve ianao de Macron reny andeha hidingindrambo hiteny hoe raha mitantana ny anina
ianao tompo tanàna tokony hoe mahery tanàna ianao fa tsy ianao ireny tsy mahaginana kely ary dia ireo zany efa sisy antena itsika tsony amin'ireo fitondran'ireo reto aza manaiky reberebendreo tsika fa aleo hoe inona ny décision raisitsika tena hoe grande décision mihitsy fa tsika no leo reberebendreo akaiky indray mantsy hoe le 26 juin na tsy fantatry dia mody reberebena amin'le fatina anina le gasy hoe misy fety indray mamafina anakatsinakero dia ao miroly ero aloha nizanizy efa mpanao ary ianao tsy hitanao dia tenenina ve dia andeha hoan'ireny ianao tsy vao may ianao ireny ataonkoverany ireny ianarana raha ohatra tena tia-tanindrazana marina ianao Rajoelina sy ny firongony fa mpihinana alahelo-mbahoaka sy mpihinana alahelo malagasy moramora fa ianao zarahany alahelo-mbahoaka malagasy ianao sy ny taranakao sotra tompo sotra moramora ihany ry madame José rano aloha anatin'izay etantsika ao ataovy ampanajana ihany de tony ampamendrena isika koa eto tsy mivoy fakalana olona zay ny resantsika ny zavatra tsy mety ny resantsika fa tsy akala olona isika raha misy zavatra marina resana resantsika zavatra marina fa tsy ndeha akala an'le olona zay le ny ao anatin'izay zay moa zany le fifampitondrantsika ato anatin'ny fandarana miteny hoe avy aiza dia iza miantso satria nangara tsy maninona kalalana ao anatin'izay eto zao miaraka amin'ny Siratolo-Janary afatra marsial onina saina dia iza ity miantso atsika manaraka ity teo ana ny fandehana salama tompoko mame vonatra anareo salama tompoko rato mety ivandra le miantso iza rato eny tompoko daoasy mikasy an'ity le Iles Eparses no mba tiako resahana kely tompoko ny ampopotsika malagasy mihitsy no tokony itako tsy ho tahitra tsy fa tokony ampiakarina ambonimbony mafy mihitsy manoloana zao zavatra zao misy filoham-pirenena hafa samy teny anao hoe marenina fa mantra velona inona ny idiranao amin'izany zany ve toko tsy efa manandevo ara-tsaina raha-baky teny manandevo araka tsy fantatra tsony ka zay no mahatonga iteny hoe raha Fiaraha-Mitantana no eritreretinao atao sao dia mba fiaraha-manataka io ny afarany io isy anaran'olona roa allo mahinanao isy anaran'olona roso telo hiaraka ho voky amin'ny vazaha amin'io ndreo rehefa io no tatantsika miaraka eo anatry mivava ny hafa teto-pafatelo so mba efa misy fanomezatoky hafa avy any amin'ny hava-za hoe andao ianao mpanaovana troisième mandat fa sisy olo ty amin'ity zavatra rehetrarehetra ty dia maka hery atsika vahoaka malagasy efa sambatra rehetra amin'izao zava-misy zao maherera tompoko momba an'Andriamanitra